indray hitanao Lotian. Lotian. anatin'ny kultura Simbolanista taminay tinga mafarany si roa arivo ity ao anatin'ny fotoana zay mba ifampikirakirana andraisana faneho-kevitra ny fomba fijery ihany koa manoloana ny raharaham-pirenena ezaka hitondra loha hevitra tsika dia anasa vahiny koa anatin'izany mba hitondra ny fomba fijeriny amin'ny fahitan'ny raharaha loha hevitra mba anisany hompanjinina zany amin'ity herinandro ity ary anasanandreo vahiny zay mety ho avy eto dia mikasika ny hoe rafitra ara-pitantanana toy ny ahoana no mety amin'ny Madagasikara mba hisiny atao hoe fitoniana filaminana na stabilité ary mba ho heherina fa ho andro fototra isiny le atao hoe fampandrosoana eto Madagasikara. Zay no ataontsika hoe ezahana mba hakana ny hevitry ny mety izay mety ho vahiny eto fa raha tsisy moa ny vahiny dia tsika ihany koa maka ny hevitra ho pieno ahoana ny hetrareo zany hoe ny régime zany no hoe régime inona na ohatry ny ahoana no heverina fa mety adapté amin'ny raharahany firenena mahakasika ny kolotsainy, ny tantarany, ny zava-misy sy ny ataontsika hoe manoloana ny vanim-potoana zany dia zay no resany antony mantsy dia izao tao anatin'izay ataontsika hoe republique efatra ny fandimby zay ka tongavana amin'izao ataontsika hoe fanavozan'izao dia miongana foana ny mpitondra tsy mahavita mandafaharoa akory misy hatrany tsy bahoaka ary mefoy dia mefoy ny fotoana itsingerena zany amin'izao fotoana zao taloha izy folo taona zao izy efa fito taona dia asa raha mbola hiena maloana zany dia zany rehetrarehetra zany no tsy maintsy hijerena hoe inona ny antony dia miezaka ihany zany mba manao an'ilay diagnostika dia mitany ihany koa fa inona ny tena zava-misy tena miankina amintsiketo ve sa miankina amin'ny zavatra misehatra raisam-pirenena ve sa toy ny ahoana ko satria efa miatra neto ny vahintsika amin'ity an'io ity Andriamato Paul Rabary dia tolorana ny arabo izy amin'ity marany ity miarabanao Andriamato Paul Rabary.
miarabantsika rehetra ry misaotra ny top radio am'izao fanasana izao a dia manasantsika rehetra anaraka ny fandarana ry ametraka fanontaniana rehefa avy eo ie koa satria moa tia ny fiarana voalohany amin'ity taona vaovao iny namyroapolo sy roa rivo ity dia miarabanao koa natratra n'izany taona zany ary dia maniry koa zany ny fahasalamana ary fahalemana dia fifankatiavana firaisakina ary fahasambarana ho an'ity taona ity dia mba ho taona zina raha atao bangitokana zany na ho anao ny ankonanao ho an'ny firenena ihany keo rehefa atao Paul Rabary zay no lava fa ianao tsy ho vahiny eto amin'ny fandarana fa efa mietseritra eto ihany a fa araky ny resaka ny fampiresahana mialoha zany dia hoe manoloana ny zava-misy ny tantarany firenena rehefa nyzoina raha tsy hijery fotsiny raha tsy ny taorianany ataontsika hoe impolo sivanjato sy arivo dia tsy mety maro toerana mihitsy ao anatina repoblika tsika io zany hoe tsy mety maro toerana mihitsy zany lay ohatsika hoe fitondrana fanjakana zany eto Madagasikara asa rafitra mahatonga zany olona mahatonga zany zava-misy eo amin'ny setra resam-pirenena mahatonga zany dia etitsika io satria hitsitsika zany ary efa miditra ao anatin'izany le hoe fanavozana ny repoblika dia eo indrindro satria mieritreritra zany hanangana firenena hiditra ao anatina repoblika fahadimy dia ianao Paul Rabary mpandinika fiarahamonina ianao Paul Rabary zay ataontsika hoe mampianatra ihany koa any amin'ny fiarahamonina eny amin'ny enjerimanontolo ianao Paul Rabary zay mitariky antoko ihany koa dia ny fireneko zany dia mba mety manana ny hevitrareo ny fomba fahitanareo ny zava-misy ianao raha teo dia tsy vahiny fahavanana amin'izany dia izay indrindra zany anokafantsika ny tafatafa amin'ity marain'ity le mato Paul Rabary hoe fahinona ohatrohatrany ahoana mahatonga an'izany instabilité dia raha iresaka antsika hoe fanavozana ny repoblika rafitra toy n'inona ny tena mety mba hisinzay ataontsika hoe stabilité raha ohatra zay no miresa analyzy mba ahafahana tena mba miresaka sy mahita sy matsapa an'izany atao hoe fampandrosoan'izany ia 5 taona nahazoantsika fahaleovan-tena tao anatin'izay 5 taona zay a repoblika efatra no nandalo teo a filoham-pirenena voafidam-bahoaka isa roa telo efatra dimy na mety metran'izay aza nandalo teo ataontsika herina miaraka leny verininy roa zany ohatra atao dimy na dimy satria tsy ranana zany a dia avy eo Didiratsiraka dia avy eo professeur Savalbera Didiratsiraka le olona dia Marc Ravalomanana dia avy eo Erajonano Mampianina dia Andratsoely zay zay koa enina avy eo misy hoe Didiratsiraka nandeha indroa isy salamzay zay ny tatana teto dia premier ministre efa mihoatra ny 10 noho ny fandimidimy teo filoham-panjakana anaky tresika ohatran' izao i Ramanantsoa raha tsy mandrama avy eo nisy Norbert Siraorana zay filoham-panjakana Rive Rakotovao zay filoham-panjakana ny ankehitriny moa zany tonga tena azo filoham-panjakana anaky 5 tsika dia tanareo tsara fa efa 6 zany filoham-panjakana tatana ny firenena dia ministra moa zany tsy tambo isaina fa isaky manova ministra tsika dia 30 miova dia misy ray andro misy tapakandro ny ministra dia mbola ohatran'izao le firenena zany hoe tsy resaka olona aloha zany ilay izy satria nandramana daholo ny olona rehetra nandramana teo ny mpampianatra nandramana teo ny mpitarika tafika maramila nandramana teo ny entrepreneur nandramana teo ny mpitsabo zay koaiza satria professeur nandramantsika teo ihany koa ny mpitatanorina ny DJ nandramana daholo zany ndraindrarehetra fa dia mbola ohatran'izao ihany tsika tsy resaka olona zany ilay zaveriko ny ray ary tsy resaka hoe asa n'ilay olona le izy hoe izany satria raha mieritreritra n'izany professeur Savalbert zany tsika farafakely ny any am'raika amby 10 taona ny vao tonga professeur dia nandramana teo daholo zany raha iresaka indray tsika hoe ny any ivelany nandramana teo niaraka tamin'ny frantsay tamin'ny repoblika voalohany nandramana teo niaraka tamin'ny tatsinalana ny Russie sy ny Koreana satria io afro io dia ny Kim Il Sung zany hoe raibe any Kim Jong Un amin'izao fotoana izao nanao an'io avolo io ry Gaddafi nanampy tamin'izany ry
ry Saddam Hussein nanampy ny filoratsiraka tamin'izany a ary nandramana ny tatsinanana nandramana ny frantsay tonga teto ny israeliana nanampy atsika tamin'izany a nisy base militaire nisy nazaty ry emeritse tosika tamin'izany fotoana zany nandramana daholo mihitsy zany ny zavatra rehetra teto Madagasikara avy eo taty aorina dia niditra indraytsika tao anatin'le hoe fisokafana amin'izao tontolo zao dia miara-miasa amin'ny sinoa tsika zao tsika so miara-miasa amin'ny arabo miara-miasa amin'ny rehetrarehetra zany tsika fa tsy mbola hitantsika hoe mbola sahirana foana zany tsika nandramana teo no hoe alao tazomo marangany ny vola malagasy fixen'ny fanjakana ny vola tamin'ny alohan'ny 92 tanoany mbola tsisy n'izao flottement zao fa zany hoe ny fanjakana maritra hoe zao sandam-bola malagasy nandramana daholo zany fa dia tsy nitsahany tsy tongana ny sandam-bola malagasy satria raha taloha dia 1 franc français manodididina ny 50 francs malgasy zao ny 1 euro manodididina ny 25 000 francs malgasy raha totozy ny tazomoma zany lay izy dia hitanareo zany fa mitsotongana foana lay zavatra dia mametra-panontaniana zany tsika inona lay izy ny zavatra constant zany zavatra tsy niova aloha dia nirafitra ny tondrana ny Madagasikara nanomboka tamin'ny fametrahana ny république maria koa fa ty nirafitra nitondra Madagasikara tamin'ny fametrahana ny république tamin'ny 1958 nitsangana ny république ary efa nitsangana io république io dia nanangana ny KFM tany Antamatavy hoe atokony congrès ny fahaleovan-tena ny Madagasikara nyjoron'ny pasteur Andriamanjato Richard satria tsy mifanaraka amin'ny eritririny ilay lalana andehanan'ilay république ny zavatra constant ny zavatra nisy zavatra tsy niova teto Madagasikara dia voalohany état unitaire centralisé inona atao état unitaire centralisé ny état unitaire centralisé zany dia fanjakana miorina miainga eo amin'ilay capitale za tsy teny tanàna tanàna fa eo amin'ilay capitale no mivangongo ny fahefana io dia ndovaitsika tamin'ny frantsay izy io manerana n'izao tontolo zao dia ny frantsay ihany manana ny état unitaire centralisé io sy ireo zanataniny ny antony ihany dia satria taoriana ny révolution frantsay tamin'ny 1789 izay nanapahandoha ny mpanjaka isy mpanjaka teo alohan'izay Louis XVI dia nitapahany frantsay ny lohany dia nandeha ny révolution dia nitsangany Napoléon satria naingany verina tany amin'ny fahampanjaka ny vahoaka rehefa tsy tafavoaka le révolution dia izy Napoléon hoe za Napoléon Bonaparte za no ametraka ny atao hoe rafim-panjakana mametraka n'izany état unitaire centralisé zany izay no mahatonga ny misy ny atao hoe préfecture de police fantatritsika ty amintsika hoe monsieur le préfet nareo tsara angamba rehefa tamin'ireny tolona mavaivay reny dia nanteny monsieur le préfet hoe zany solo tena mpanjakana dia tsy mahazo migrevy nareo dia fazakon'ny ireto force maro samihafa reto ka io concept na état unitaire centralisé io dia concept tamin'ny Napoléon Bonaparte zany hoe teo ampelatana ny empereur Napoléon Bonaparte ny fahefana rehetra dia izy no manaparitaka ny apahapahefana amin'ny faritra rehetra misy dia io apahapahefana io ilay ataontsika hoe préfet na chef district zany hoe fahefana eo ampelantanan'ny filoham-pirenena no aparitaka tsikelikely any amin'ny faritra arakaraka izay volonté zay naipony amin'ilay filoham-pirenena izay zany a ny zavatra constant nisy dia raha mametraka fanontaniana ianao hoe inona ny antony dia izay constant zay aloha no tsy nandramantsika mihitsy nanova azy faharoa satria ny olona mety hiteny hoe antsoratra fotsiny zany le hoe nombaka tany amin'ny 4 anao le hoe décentralisation zay mantsy zany zao le ary mbola lovaina hatramin'izao io ataontsika hoe rafitra io dia mandeha parallèle leo zany le resahana hoe chef de région na gouverneur moa zany teo alanelany teo sy ny solotena mpanjakana zay amin'ny lalany hoe préfet sy ny chef district ahoana ny lazavana zay mpagnarapara ho azavaiko zay avy eo fa ho toizako ilay izy satria misy deuxième constant ndray faharoa dia ny régime présidentiel afaka manao état unitaire centralisé tsika fa manao régime parlementaire ny zavatra nisy constant koa zany ny zavatra nisy zavatra tsy novaina mihitsy afa-tsy tamin'ny taona 3 sy 9 izay tamin'izay fotoana zay professeur Jacques Albert mitondra ary misy antony io
teboka anankiray eo rehefa avy eo tsika tamin'ny taona telo amby sivifolo ka hatramin'ny enina amby sivifolo no niala tao anatina régime présidentiel tsika fa nomboka tamin'ny 1960 ka hatramin'ny androany de régime présidentiel foana isika ny zavatra nisy nefa de zao ireo filoham-pirenena ny fandimby rehetra dia naonga ny arabe daholo afa-tsy ny filoha Zafy Albera ihany ireo filoham-pirenena ny fandimby rehetra alako ny président Tsarana dia voaterina no sesitany tenany daholy rehefa niala zany tsy mipetraka eto Madagasikara fa mialokaloka ny ivelany afa-tsy ny filoha Zafy Albera. Inona ny antony? Satria tamin'ny filoha Zafy Albera nitondra dia régime parlementaire. Zany hoe tsy tsapan'ny olona fa ny filoha Zafy Albera irery sy tokana no antony nahatonga ny fitsitongana amin'ny firenena raha izany lazana azy na hoe nahoany antony nahatonga amin'ny problème tsy voavaty eto amin'ny firenena. Misy Constantin anankiroa zany resantsika. Voalohany ny état unitaire centralisé izay mampivangongo amin'ny toerana anankiray ny fahefana fa rehefa eo amin'le toerana anankiray ny fahefana dia ampelantanan'olona ray le fahefana ary jerevy tsara ny tolom-bahoaka nisy hatramin'izay ambany le décentralisation resanao fa za matahotra ny tolom-bahoaka nisy hatramin'izay dia ady fifehezana ivitoerana ataontsika hoe espace géographique anankiray ny espace géographique voalohany dia ny kianjan'ny 13 mai izay kianjan'ny tolom-bahoaka ary ny espace géographique faharoa dia Ambotsirohatra izay toerana misy ny symbole na hoe marika ahafahana miteny fa manana fahefana izay rehetra niezaka aka fahefana teto Madagasikara tsy maintsy ny fe an'ireo de zay le tolom-bahoaka resantsika iverina ry amin'le resaka décentralisation resanao ny atao hoe décentralisation dia ny ohatra anankiray za moa mampianatra amin'ny université de mampianatra zany de izay ohatra iny ampianariko atsika raisiko eto satria tonga de azon'ny ankizy le izy ny atao hoe décentralisation de izao za manana mpianatra 300 dia iza ho any tianareo manjeny mpianatra omeko 100 000 francs 20 000 ariary daholo ve nareo rehetra isanisany sa zay forme d'état hafa zay le hoe autonomie de région autonomie de province ary ny farany lavitra indrindra de hoe état fédéral zany hoe omeko zaraiko mitovy anareo ty misy 20 000 francs lasa ianareo mitrandraka an'izay 20 000 zay na 100 000 francs sa omeko ny délégué raha ohatra 300 nareo zany dia misy vola correspondre an'izay azo calculer manjary mitendeny foana te ozy ny olona inona koa zany tsy manisy zany fa tsy mafazatra machine calculer raha ohatra n'izany 20 000 fois 300 de omeko 6 millions d'ariary na 30 millions de francs ny délégué de izy ako mantsy le délégué io délégué ty misy 30 millions de francs 6 millions d'ariary de tatano amin'izay fahaizanao azy ampandrosoana an'ireo tokizy 300 reto amin'izay fahaizany azy amin'izay fomba fieritreriny azy de izay natao hoe décentralisation ny décentralisation zany fahefana efa de toute façon efa omena ho an'ilay olona anankiray sy ilay toerana anankiray no anjarany mizara azy de atsigagy ianao raha makany mainty rano fa tsisy ninona any tsigagy ianao raha makany mitsinjo fa tsisy ninona any tsigagy ianao raha makany Besalampy fa tsisy ninona any ny atao hoe décentralisation de efa pouvoir efa centralisé no ezahana mba hapariparitaka kely arakaraka ny naipony ilay eo amin'ilay fitondram-panjakana de izay no problème rehefa miteny anao hoe efatra sy roa arivo nametraka an'izany décentralisation zany tsika gouverneur chef de région efatra amby roa arivo enina amby roapolo sy roa arivo tsika izao androano miteny zao zany hoe roa amby roapolo taona nametrahantsika ny décentralisation efa ny fidy gouverneur ave teto Madagasikara
efa mifidy chef de région avy teto Madagasikara, efa mifidy conseil régional avy teto Madagasikara. Mandeha ihany tamin'ny 2007 no tadidiko tsara raha teto Antananarivo anisan'izany Fiantsonarakoton-Drenirina isan'ny lany conseil régional tamin'izay. Fa tsy nisy gouverneur, tsisy chef de région. Tsisy chef de région. Dikan'izay zany a. De tsy fon'ilay olona, tsy fon'ilay rafitra. Alefa any amin'ilay faritra ilay fahefana. Satria raha vao mandefa fahefana any amin'ilay rafitra izy dia mandefa compétence. Dia mandefa vola. Ka sao dia zay koa tsara ny tsy ampy teo e. Ary mandefa pouvoir. Tadidiko tsara zany misy le fanikitihana fanofana lalàna mikasika ny resaka PDS ohatra hoe lalàna dia milaza ny PDS eny anivon'ny commune zany lalàna teo aloha hoe ny PDS dia tokony administrateur civil dia nisy fikitihana izy tamin'le fitondrana farany teo hoe koa satria tsy ampy ireo olona administrateur civil dia sokafana zany mba afaka ataona civil tsy voatery le nandalo fianarana manokana momba ny fitantanana-dra-panjakana teny amin'ny sekoly ambony teny amin'ny enamma zany fa dia nisatatra an'izany moa zany dia atao Antananarivo renivohitra na ny Ratopokola manambitana sationany fotsiny zany ka sao dia tsy fahampiana zay nampandringa le fanatanterahana le hoe décentralisation Paul Rabary hoe tsy mbola nanana an'le compétence ny olona moa zany ny ressources humaines fa ny vola mety eo ihany mety satria zany no anjaran'ny solomavim-boaka no manapaka an'iny fa mety sao dia zay no mety mba ataontsika hoe na tonga ny lesiko dia tsy ampy. Les références anao angamba rehetra ny diso kely raha hoe PDS administrateur civil satria ny tena marina raha maka zao hoe raha falimanana zany a PDS n'Antananarivo nge zany tsy administrateur civil nge zany na PDS na région ihany koa maka ohatra zao ohatra ny Pierre Tsirana nge PDS ny région any Mahajanga tamin'ny fotoanandro ny tsy administrateur civil maka ihany koa Petra Kotiniana PDS ny Fianaratsoa tsy administrateur civil tany Tuliara Thierry Ravelson PDS ny province autonome Tuliara tamin'izany fotoana zany tsy administrateur civil. Ny zatra resahako zany dia tsotra hoe raha mbola ao anaty rafitra forme de l'état moa fiteny azy hoe état unitaire centralisé voalohany sy raha mbola anaty régime présidentiel tsika dia sahirana satria tsy zakany atotohan'le malagasy aloha tonga dia tsorona ohatran'izay angamba le na iza na ianao na isika rehetra ny tantanany Madagasikara satria tsy azontsika antsaina le Madagasikara tsika mieritreritra fa ohatrana Antananarivo Madagasikara Madagasikara dia manana misy faritra roa amby roapolo ao misy commune 1697 commune eto Madagasikara misy province anakenina dia misy district 410 ahoana no ahafahan'olombelona anankiray mitantanana zany za tao ministera ny fanabeazam-pirenena dia tena sahirana mihitsy satria expérience mipartageko aminareo 119 Cisco 118 Cisco nisy teo amin'ny 22 Drenna 118 Cisco 30 000 école ny géren'ny ministera dia ahoana ny ahafahan'olombelona mitantanana zany nefa tadio tsara fa isan'andro dia misy problème foana raha farafakeliny zany misy problème folo vahana ao anatin'ny iray andro dia tena hoe mitehaka fa hoe kely zany problème zany tsy zakan'olombelona le izy rehefa tsy zakan'le olombelona le izy satria ny ray andro 420 ora ihany ny vola tsy afaka ino mo filazana azy tsy afaka hoe hitarina ohatrany silgoma ny vola fa zay anananao ihany dia tsy maintsy manao safidy ilay mpitondra rehefa tsy manao safidy ilay mpitondra tadidio tsara fa tsy misy safidy tsara ao anatin'o raisiny io mpitondra io fa zay safidy raisiny dia voatery rakiresako satria vola zany tsy mana voatery misy olona diso fanantenana foana ohatra tsotra satria zay ny ainako ary za mino fa miainany zany na mpitondra kehitriny ary ny ainako zany zao dia misy karazan'olona telo teo amin'ny ministera misy mpiasa-panjakana misy frama mandray 500 000 francs tamin'izany tsy fantatritsony amin'izao fotoan'izao dia misy tsy mandray ninina fanjakana reo olona anankitelo reo any mpiasa-panjakana eo amin'ny fanabeazam-pirenena no amin'ny kely karama indrindra
satria eo amin'ny 300 000 ariary eo ny karama farany ambany raha ohatra ka any amin'ny any amin'ny magistrat any amin'ny gendarme any amin'ny maramila mety afolo eliny zany ny karama farany ambany indrindra zany hoe ny sasany zany karaha mpiasa-panjakana efa raikitra 300 000 francs nraisiny ny sasany mpiasa-panjakana hafa 3 millions d'ariary nraisiny farafakeliny zay zany ny mpiasa-panjakana faharoa eo amin'ny mpampianatra frama mandray 100 000 ariary amin'ny fanjakana ary ny fahatelo ireo tsy frama fa mampianatra foana izy fa frama mpampianatra ny ray aman-dreny mandovo vola azy de mandray varimasaka izy na mandray voanjobory izy na mandray katsaka ninina fanapa-kevitra raisiko de ny anankiray amroa na ndroa amroa sahirana foana raha mampiditra frama mpiasa-panjakana zay natoko tam'izany dia tezitra mpiasa-panjakana fa manetsam-piakarinao karamanay ka satria tsy afaka mampiakatra karamanay mpiasa-panjakana raha mbola ampidirina frama aloha reto raha mbola ampidirina mpiasa-panjakana reto frama tsy mandray vola ireto de hitanareo tsara zany fa sahirana foana zany lay mpitondra satria etsy-andaniny ny eto manana voafetra etsy-akilany Madagasikara ngeda-be ary ny loza indrindra ary de izao ny 5.9 isanjatan'ny volam-panjakana nge ka ny fanjakana fohy be no mitantana azy ary ny 10 isanjatan'ny volam-panjakana no aparitaka any amin'ny 1697 ka mamaly an'le zavatra andresana hoe mabety kokoa atsika satria tsy zakany olombelona mitatana izy fa gogo loatra tena fafana mety misy fanapa-kevitra mety ataontsika hoe onareo zany mety impopulaire hoe zany filazako an'le sa hoana katsotra ny adapte mety kokoa amitsika any hoe zany le décentralisation mbola tonga any moa tsika io zany hoe inona zany le tena mapetipety kokoa atsika rehefa ohatra nanao an'izay diagnostika sy le hoe mba nanao état de lieu teo zany raha men'ny fanazavanao zany Paul Robert tsotrany hoe mety kokoa ve zany le hoe aparitaka any amin'ny faritra de ny any amin'ny faritra mahita ahoana ny fomba hamahana an'le olana satria mety olana mety mifanaiky amin'le tsika toetra ny faritra mety mipolotsainy mitsika le zavatra mitranga raha ndrisano moa le ohatra mikasika ny fanabiazana fa mety amin'ny sehatra hafa ihany koa any amin'ny sehatra hafa na mety fiarina na amin'ny lafiny sosialy hafa mba hoe mifamahana an'le olana mba tsy hivangongo mba tsy hipetraka na hiverimberina le hoe tsy zakany olombelona le mitatana satria be loatra ny Madagasikara no jerena ka isika nge fa miana décentralisation zao maka ohatra décentralisation ny atao hoe décentralisation zany de hoe mamme fahefana ny commune ina moa zao no mba fahefana tantanany menan'ny commune mandroka fako mitantana ny tsena efa décentralisation nge zao ianantsika zao hoe tsy afaka mitentsika mihitsy tsika fa tsy misy décentralisation eto Madagasikara androany fa ny zavatra mety amintsika raha ny fahalalako azy sy ny fandaniana efa nataoko nandritry ny taona maro ary atsoatsy azotreo natan'ny fanaovana ny refondation tsika zany le fanavozana mantsy tsy azoko hoe fanavozana ve gala refondation satria fanavozana zany misy dikany mantsy natao hoe teny de le refondation tenenina voalohany fa tsy fanavozana AKFM fanavozana zao nisy ny AKFM taloha de nisy AKFM KDRSM de aveo nisy ny AKFM fanavozana de ny fanavozana amiko tsy refondation fa fanavozana dia makany amin'ny fanatsarana kokoa fa ny refondation amiko ny tena miteny azy ny refondation mantsy de misy hoe refondation zany hoe averina tsangana ny fototra de iza zany raha miteny refondation tsika dia ao anatin'ny tantara-pirenena de mijery inona ny fototr'olana ny fototr'olana amiko de io nresantsika teo io raha ohatra tena explicite tsara anao de ny fototr'olona zao de le fivangon'ny fahefana aty amin'ny capital tsy teny tanàna fa manjary tonga de aty amin'ny capital de faharoa fivangongo-pahefana amina olona anankiray de io zany no mila refondena zany hoe io zany no mila manangana fototra vaovao satria fondation fa raha menao de hoe tsy miala ao anatin'le république aloha tsika ao anatin' zany tsy miala ao anatin'ny république raha vao miala anaty république indray mantsy dia resaka hoe na république ianao na fanjakana fa royaume zany de tsika zany tsy miala ao anaty république satria république no ikambanana zao ny république no mahatonga atsika état unitaire satria io zany ikambanany rehetra fa eo amin'izay zany le forman'le état hoe
alao